Information. Homendanja ny orinasa malagasy tsy miankina ny fanjakana mba ahafahany manome aina ny toe-karena malagasy. Noho izany, anisan'ny manoana akaiky ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ny fandraharany vehivavy ary ny tanora ny Ministera Mivatra sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Anisan'ny fanohanana amin'izany ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka toy ny banky iraisam-pirenena sy ireo maro hafa mba hanohanana ireo tanora vao nahavita fianarana sy ireo vehivavy mampiroborobo ny famoronana asa. Izany dia mba ahafahana mampitombo ny vola eo an-tanana. Efa misy ihany koa paikady ny amin'ny tadiavana famatsiam-bola ao an'ny orinasa. Notanterahana androany teto amin'ny lapan-tanana kosa ny foarany divay sy ny fromazy izay niarahana tamin'ny komina Antananarivo renivohitra ka anisan'ny nanome voninahitra izany avy amin'ny Ministera Mivatra sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Ny Ministeran'ny Indostria sy ny fampiroboroboana sehatra tsy miankina dia manohana ny fanodinana ny orinasa fanodinana sy ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Ao anatin'izany ihany koa ny fanohanana ny fandraharahan'ny vehivavy sy tanora. Ka raha ohatra tonga eto amin'ity foire au vin sy fromage ity ny ministère miaraka amin'ny zareo ato amin'ny commune urbaine Antananarivo dia mampiseho ny fanohanana, ny fankasitrahana, ny fikarakarana izay ataon'ireo tanora vao navita fianarana dia tafiditra tsara amin'izay resaka fanohanana ny fandraharan'ireo tanora ary ny vehivavy anisan'ny mpikambana amin'izany indrindra izahaizany. Ao anatin'izany ihany koa ao amin'ny ministera dia misy ny fiarahana miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka. Raha tsy laza fotsiny izao ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny BIC 2 sy ny organisation internationale de la francophonie dia misy ny fomba ahafahana manohana ireo tanora sy vehivavy mba harisika amin'izany fandraharahana zany, ahafahana izy ireo mamoronasa, ahafahana izy ireo mitazona ny asa izay efa misy mba hoentina hanatsara ny fitadiavam-bola. Ny famatsiam-bola io no ametrahana olana tsy ahafahana mampiroborobo ny fitadiavana ka i ministera miaraka amin'ireo mpiara-mombona antoka dia mitarika manambara hoe aiza ny lalana ahafahana mahazo zany famatsiam-bola izay antonony ny fomba azahoana azy moramora ihany koa mba ahafahany tanora sy ny vehivavy misehatra manatsara ny fitadiavam-bolany. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.